Manoloana izay fitakin'ny mpanao gazety izay nitondra ny fomba fijery Andriamatoa Nivra Tiarson mpanao gazety avy ao anivon'ny Radio Nationale Malagasy ho azy dia mila fifanampiana ny mpanao gazety sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny fitakiana hoe makany amin'ny fahalalahana mpanao gazety aloha everiko fa didiambonana io zany tsy azo ifanomezantsiny io fa zao fijeriko an'le raharaha zany anisan'le raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel iny moa dia tsy maintsy mifanohana tamin'ny mpanao gazety rehetra ary teo daholy ny ataoko hoe ny antokony mpanao gazety rehetra saingy zao amina hoe efa mivaly izy zany satria ny filoham-pirenena efa mba ampilamina an'le raharaha dia niditra an-tsehatra amin'ny filoham-pirenena. Everiko raha za manokana rehefa nolazaiko tany amin'ny Adigasy fandarana ao amin'ny radio-pirenena moa zany hoe tena dingana lehibe eo amin'ny fitakiana ny fahalalan'ny mpanao gazety ny nataon'ny filoham-pirenena izy satria izy filoham-pirenena mihitsy nefa miaiky hoe tsy tokony ho gadraina ny mpanao gazety. Everiko zany fa zava-dehibe iny. Misy mpanao gazety namana mitako hoe tokony hiala ny ministra sy ny directeur de cabinet président zany zako hoe zoany zany satria zoan'ireo mpanao gazety ireo no mitaky an'izany. Everiko fa mity asa fanaovana gazety ty tsy tokony hisy fanampim-bava zany zay ny heviny dia aleo izy laza ny heviny ary zoany ny mitaky an'izany raha ohatra zay ny heverin'ny famity amin'ny hoe tokony ho fandeha ny raharam-pirenena. Za kosa nefa mino fa tsy afaka ho tenenina hoe mpanao gazety rehetra dia momba an'izay mety ho lalana anankiray zay fa tsy zay ihany ny lalana dia mpanao gazety hafa mety afaka isafidy lalan-kafa amin'izay lalan'izay. Everiko fa tsy tokony hasarotiny atsika ny fahafahan'ny olona miteny. Za zany mahita hoe fa tena manomboka mandray ny tena ny mpanao gazety afaka ny mpanao gazety malagasy dia amiko hoe zay ny tena tokony appréciena na ny fitondram-panjakana na ny mpanao gazety na ny mpanao politika alao alalaka ny adevitra alao samy anana ny heviny samy ijoro amin'ny heviny fa zay le ataotsika hoe fahalalahan'ny mpanao gazety imatimatesantsika tsirairay avy dia everiko zany fa zoan'ireo cellule de crise reo misy miteny amiko hoe tsy tokony ataony hoe cellule de crise ny anarany. Everiko hoe tsy tokony problema mihitsy zany satria hatramin'izao tsy mbola misy fikambanana mpanao gazety hoe cellule de crise ny anarany tsy tokony hanelingelina nizaniza mihitsy zany fa ny anarana tanimboantso dia everiko fa mandeha amin'ny lalana rehetrarehetra zany amin'ny lalana hoe makany amin'ny fahafahan'ny mpanao gazety. Tsika koa tokony hianatra hoe tokony samy mataty samy mijoro amin'izay heviny everiny sy maharesy lahatra azy hoe zao ny mahatsara na maharatsy n'le firenena dia avela mba samy hoenona ny hevitra dia samy mba mandinika zany raha misy tokony ho ahitsy dia ahitsy raha misy tokony ho tsinina dia homena tsiny kely ihany raha ohatra zay ny mety. Zay zany amin'ny fijeriko an'iny. Ny farany tiako lazaina ao anatin'izao raharaha zao everiko fa misy ihany tsy maintsy adiadina ifotony hoe ahoana ny tena mahatonga an'le mpanao gazety manao an'izay toetra zay fa tsy le hoe ifanondromolotra fotsiny eto akory. Tokony hojerena hoe mbola misy tsirariny mahazo amin'ny mpanao gazety nga zany tiany ho resahana fa asa mety tsy samy resaka izy na mieritreritra manongo teny izy hoe sao dia mihoatra ny zavatra tokony ataony fa ny fantatro aloha ny ankamaroan'le mpanao gazety mijoro cellule de crise ireo anatina organe de presse efa fantatra nge zany tsy misy afenina zany fa amin'ireo organe de presse ireo mifalalako azy amin'izao tsika miteny zao misy manana problème amin'ireo dia zay zany tokony hojerena koa hoe ahoana mba fomba hifanampian'ny fanjakana ohatra na ny tokony andraikitra samihafa hijerena zay tokony hanalana ny olany asan-gazety satria voninahitra ho an'ny firenena sy reharehan'ny firenena raha tena misy mpanao gazety na fanaovan-gazety tena mendrika sy afaka miteny mamaky-batsilana zay tsy mety sy manazava zay tokony hety atao eto amin'ny firenena. Everiko fa voninahitra ho an'ny rehetrarehetra zany fa tsy fahalemenako.